Fatawarina ny fanakianan'ny vondrona mapara ny antoko politika ery vavaon'ny Madagasikara dia nitondra fanazavana ny solombavamboaka mpikambana avy ao anivon'izay HVM izay Andriamatoa Jerry Trefindraza nanambara moa ny tenany fa iray tsy mivaky ny vondrona politika miaradia amin'ny filoham-pirenena. Ara-dalàna ary tsy nisy nifandikana ireo lalàna velona tamin'ny nananganana ny vondrona parlementaire ery vavao Madagasikara na ny HVM raha namaly ny fanakianana ataon'ny vondrona mapara omaly ity antoko ity. Raha ny fanazavana Andriamatoa Jerry Trefindrazana solombavamboaka voafito taolanaro dia efa voafaritry ny lalàna fa afaka manatona vondrona politika iray izay mipetraka eo anivon'ny antenimieram-pirenena ireo solombavamboaka tsy miankina. Izay moa zany dia manamafy ny maharadalàna ny fananganana ny groupe parlementaire HVM ny antony dia tsotra. Raha nanomboka nanangana nyity groupe parlementaire ity ny taty amin'ny antenimieram-pirenena izay maleo tena dia afaka miditra anatin'izay groupe parlementaire rehetrarehetra mitsangana na leader fanily io na mapara io na MMM io ary tsy misy mihitsy ange eo anatin'ny lalàna mametraka hoe raha tsy manana député ny antoko politika anankiray dia tsy afaka manangana groupe parlementaire. Safidinay maleo tena dia nohany amin'ny groupe parlementaire HVM. Azadiny fa ny article 54 ny constitution dia mazava ny voasoratra ao hoe ny député lany tamin'ny anarana antoko anankiray dia tsy mahazo mifindra ny amin'ny antoko hafa. Mazava ho azy zany fa voafehy ao anatin'izay ny député izay lany tamina loko politika ary tsy voateny kosa mahakasika ny député izay maleo tena. Matetika resahana hoe nisy ny groupe parlementaire Patram, nisy ny groupe parlementaire IDI, tsy mbola nisy zay aloha zany tsara ihany fantatra fa tsy mbola nisy mihitsy fananganana groupe parlementaire IDI zany na Patram zany taty amin'ny antenimieram-pirenena. Mbola mitambatra trano ary miasa foana ny vondrona politika PMP na vondrona politika maro anisa manoana ny filoham-pirenena. Izy araka izany fivoriana matetika ahafahana mafimafy izany fiara-miasa amin'ny PMP izany raha ny fanazavana. Ny resaka mandeha indray amin'ny resaka hoe fisarahan'ny PMP. Ngamba ataoko hoe profony vaingana initantsika tamin'iny tetribolam-panjakana na Sipantsina iny izay lany 100 isan-jato. Ny tiako ihany amarinina fa ny PMP amintsika miteny izao aloha dia mbola mitsangana ara-dalàna ary mbola mitambatra ho iray. Izay raha mieritreritra hoe ho asipivoriana izy io zany hoe isy réunion périodique ho ataon'ny PMP ahafahana manamafy n'ilay fiarahana ao anatin'izay plateforme zay mba tsy hampisy an'izay ataoko hoe resaka mandeha amin'ny fivakivakisana zay. Hatreto dia ao anatin'ny fametrahana ireo ratsa mangaika ny manerana ny distrika sy ny faritra eto Madagasikara ny antoko politika HVM.